Mato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants. Ici, aux alentours de Thomas, c'est une école de niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Misaotra anao indray izay ry Tompoandriamanitra eo fanahy ity fotoana aminay ity indray iainonay ny teny avy aminao. Dia ataovy mandray izany teninao izany ao am-ponay izahay, ary ianao mandrakarivany no andrandranay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Mamindrafo aminay ry Jesosy io, amin'ny anaranao no anaovana zavatra Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao lady voalohany manaraka ny Trinité izao, ny soratra masambolalahatra otoriana dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko 17:20 ka hatramin'ny 1:20. Lioka toko 17:20 ka hatramin'ny 1:20. Toy izao no vavakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Hoy Jesosy taminy, raha lehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandrema ka miarovan-tena mba tsy ho azon'ny fieremana iamanareo, fa ny ain'olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Tena mifanoharana tamin'izy ka nanao hoe, ny tany lehilahy manankarena anankiray navokatra be, ary izy nihevitra tao ambony hoe, ahoana nataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy, zao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia laza ny fanahaka hoe, ry fanahy eo, manana fanahy be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, minana, misotro, mifalia. Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arinao? Toy izany izay rehetra miararena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manankarena ny amin'ny Andriamanitra. Amen. Lesona 1:20 amin'ny kilasy bien izy ity. Izay fanandalo kilasy bien, mahay antetantara ity tsara mihitsy. Ny didy fahasivy no mifandraika amin'ny tetantara ity ao amin'ny lesitsika ao amin'ny boky avy anaraka ao. Didy fahasivy izay manao hoe, aza mitsiriritra ny trano namanao, izay mampitandrina antsika indrindra tsy haniry ny zavatra izay ananany namantsika. Ho an'ny tsika loterana moa dia didy fahasivy dia aza mitsiriritra ny trano namanao dia zavatra tsy mananaina izany, fa amin'ny didy fahafolo kosa dia zavatra mananaina no raran'Andriamanitra
tsy ho tsiriritana. Ka eto de mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy haniry ny zavatra eto an-tany, satria nahoana zavatra mandalo ihany ny eto an-tany, zavatra tsy hoentintsika any akoatra fa mijanona eto ihany. Raha nanantona Jesosy ty lehilahy anankiray ty mba hiteny hoe mba nangataka hoe mba ampizara izara lova aminy ny ralany, de tonga de fatra Jesosy hoe ny fitiavakarena, ny fieremana no betsaka tato amin'ity lehilahy ity, fa tsy de teny hoe fitadiavana ny fahamarinana loatra. Ny fitsiriritana resiko lady malala de ny faniriana zavatra anankiray izay any namatsika. Ny maniry ohatra hoe misy namatsika tsika zao ohatra hoe maka any am-pianarana mandeha bus na mandeha tongotra, nefa ny namatsika aterina fiara tsara tare ohatra, de hoy isika za koa mba te ho aterina ohatra nitsy, zay koa mba te hanana fiara tahaka an'iretsy. Raha ohatran'izay de ohatrany hoe tsy maninona tokoa, ina moa maharatsy an'izany? Na hoe tsika mipetraka ao anatin'ny trano izay efitrano anankiroa, namatsika hafa manana trano lehibe misy rihana marobe sady tsara tare, de mba manitsika zay mba te hanana trano ohatran'io. Ye, raha izay moa tsy olana tokoa raha ohatra faniriana mijanona am'izay, saingy raha faniriana mivadika fanomezan-tsiny an'Andriamanitra sy fanadinoana amin'ny an'Andriamanitra hoe iny zavatra irianao iny ny tena ataonao zava-dehibe ao amin'ny fiainanao fa tsy Andriamanitra, eo izy lasa tsy mety. Satria nahoana, jerentsika ity tantara ity, namory vokatra raha-lehilahy, nanao trano fitehirizana lehibe, ohatrany hoe tsy maninona tokoa satria mikendry ny ho avy izy de mitahiry vokatra marobe. Saingy zao tsy mba ndraraha ny anampiny namany izy, tsy mba ndraraha meny anjara ho an'Andriamanitra izy. Aza dimy fa ny zavatra ananantsika rehetra de avy amin'Andriamanitra avokoa, na zavatra kely izany na zavatra betsaka. Ka raha ohatra ka adinitsika hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra ananantsika ka mihevitra ny hanao zavatra tsika de ho atsika irery ihany sy mijery ny eto an-tany irery ihany, de jereo ny toe-tsaina, jereo ny tenen'Andriamanitra an'ity lehilahy ty. Ry inona moa izy? Ry adala! Aza mametraka ny fotsika amin'ny zavatra eto an-tany reseko lalady malala, mandalo ihany ity tany ity. Tsy hoe tsy ilaina zavatra eto an-tany fa le izy atao zava-dehibe de adinoina Andriamanitra, adinoina ny fanampiana namana, zay le tsy mety zay. Ka mikendre mandrakariva ny anome voninahitra an'Andriamanitra am'izay zavatra ataotsika fahazavarina amin'ny eto an-tany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Matetika de variana eto amin'ity tany ity tokoa izay ry Tompo Andriamanitra eo, ka de mamindrafo aminay an'izany. Ataovy ny andrandranao mandrakariva izahay na de ary ny fanengelenana an'izao tontolo izao. Voninahitry ny aronao zavaka izany. Amen.
Soyons unis dans la prière. Merci Seigneur pour ce nouveau moment que tu nous as donné afin que nous recevions ta parole divine. Apprends-nous à toujours penser à toi dans tout ce que nous faisons et à ne pas être distraits par les richesses de cette terre. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce premier dimanche après la Trinité, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 12, verset 13 au verset 21. Luc, chapitre 12, verset 13 au verset 21. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires et pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? » Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Amen. Pour vous qui êtes dans la classe B1 à l'école de dimanche, c'est la 11e leçon. Vous connaissez très bien donc cette histoire. Elle se rapporte au 9e commandement. Le 9e commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas ce que possède, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. » Pour nous les luthériens, le 9e commandement nous dit de ne pas convoiter ce que notre prochain possède en ce qui concerne les matières inertes. Mais le 10e commandement nous dit de ne pas convoiter ce que notre prochain possède en ce qui concerne quelque chose de vivant, les animaux ou les personnes. Alors, convoiter quelque chose signifie espérer avoir quelque chose qui est déjà à autrui. Au fait, espérer avoir quelque chose, ce n'est pas un péché. Il n'y a rien de mal d'espérer quelque chose. Mais, si on espère quelque chose en mettant Dieu en arrière, ou plus exactement, si on veut vraiment avoir cette chose-là à tout prix, en dessus de Dieu, là, c'est un péché. Si on concentre notre amour sur les richesses de cette terre, en oubliant Dieu, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les richesses de cette terre ne sont que de passage. On ne l'emportera pas au paradis ou en enfer. Tout ce qu'on possède, même si on est riche, restera sur terre. Il nous arrive quelquefois d'espérer d'avoir quelque chose de bien. Alors il n'y a rien de mal. Par exemple, nous, quand on va à l'école, on va à pied ou on va en bus. Et pourtant, certains de nos camarades, ils vont en voiture, en une belle voiture. Quelquefois, on dit, oh, on aimerait bien avoir une voiture comme celle-là. Nous avons peut-être une maison à 2 ou 3 pièces, mais certains de nos amis ont peut-être une grande maison à plusieurs étages. Et on se dit, oh, on aimerait bien avoir une maison comme celle-ci. Espérer de telles choses n'est pas mal. Mais si, en espérant de telles choses, on oublie Dieu, on oublie nos amis, là, il faut faire attention. Regardez l'histoire de cet homme-là. Il a amassé beaucoup de récoltes, mais il a oublié d'aider ses amis. Il a oublié de donner la part à Dieu. N'oubliez pas que tout ce qu'on possède vient de Dieu. Que ce soit les petites choses ou les grandes choses, tout vient de Dieu.
Il ne faut jamais oublier que tout vient de Dieu. Donc, lorsqu'on a quelque chose, il faut toujours l'utiliser pour Dieu, pour aider nos amis ou pour aider dans les œuvres de Dieu, les œuvres de l'Église, par exemple. Si au moins cet homme-là avait pensé à aider ses amis ou à donner pour l'Église, par exemple, ou pour Dieu, il en serait passé autrement. Mais il n'a pensé qu'à lui-même. C'est vrai qu'il a pensé à son avenir, mais il n'a pensé qu'à lui-même, il a oublié les autres, et regardez ce que Dieu lui a dit. Homme insensé. Si vous regardez la Bible en malagasy, il dit un homme fou, dépourvu de sens, parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Il a amassé beaucoup de richesses et pourtant, en un clin d'œil, il a mouru et ses richesses n'ont appartenu. Il n'a pu rien faire de ces richesses qu'il pensait pour lui-même. Donc, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, pensons toujours à Dieu. Pensons toujours à aider notre prochain. Que la grâce et l'amour, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette histoire. Merci car tu nous orientes à ne pas nous concentrer, à ne pas nous laisser distraire par les richesses de cette terre. Aide-nous à toujours penser à toi dans tout ce que nous faisons. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tafavorisika samy salama azigny teratsy laza fitiavany nato izao antsike faliny fo zetrika toko de raina hilairay tsy to akorabe
ianao de aoka fao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily asa fatratra toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 9:40.
radio teny fiainana 91.2 mégahertz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 420 hatramin'ny 420. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka roa mégahertz izany.